Finaritra mifankahita amintsika rehetra tompoko a de faly a manatry tava anareo amin'ny alalan'izao pejy fampitantsika mivantana ny tontolon'ny soratra masina izao. Mifampizara itsika ary ao anatin'izay hoe mifampizara izay a, zaho mametraka petrakevitra ianareo mamaly any anaty commentaire sy ny MP rehetrarehetra any a, araky ny fahatsapana any anatinareo tsiraray ihany koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray tsy toa mbola nomeny amin'izao tombonandro izao tsika ifandraisantsika mivantana ato anatin'ity pejy ity. Eny ary tompoko araky ny lohahevitra efa ny fampiresahantsika sy hoe fifampizarantsika anio dia mikasika ny resaka message subliminal. Zay zany no lohahevitra ho fakafakaitsika sy efa mifaneketsika. Petrakevitra sous-titre nataoko tany amin'ny pejy isan-karazany tany. Tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Vavaksika ialako tsiny kely vetivety fotsiny a manoloana ny fahatarana 10 minitra teo eo. Tsy mora manao zavatra. Fa mahafinaritra dia misaotra ny tompontsika fa tafiditra mivantana izany. Vavaksika voninahitr'Andriamanitra iriry ihany. Saotranao zao iray masina tsy toa ary manome voninahitra sy miteranao any amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Misaotra Jesosy fa ny tombonandro zay aseho anao ho anay dia ataonao mihitsy hoe mila mahatsapy zay amin'izany tombonandro zany, mila mandray zavatra, mila miaina izay tombonandro endrim-pitiavanao izay, ary tsy feno hoe miaina misitraka fotsiny ihany fa hoe miaraka amin'izay dia misy zavatra tokony ho voaray anay indray amin'ity andro anio ity, satria izay no endrim-panompona takinao aminay Jesosy Kristy dia ny anavaozanay anay foana ny toe-po sy toe-panahinay a manoloana ny fahatsaranao ao anatin'ny tombonandro zay omenao anay. Tononoko amin'ny fahefanao mahery Jesosy a ny fotoana rehetra. Raha maherinao no afafoko a any amin'ny tokantrano tsiraray any atao anatin'ny fotoana amin'ny support numerika rehetrarehetra. Ianao ihany koa no mampita ny hafatra, ianao no manitsy mitondra edification sy rectification any anatin'ny amin'ny tsiraray any, any amin'ny fisainan'ny tsiraray lalina any. Satria tsy manana aksia amin'izany a, tsy manana aksia amin'izany ihany koa ny mpijery a, tahaka ny tsy ananany aksia amiko, fa ilay herinao, ilay divinité anao, ilay fiasanao any amin'ny tontolo tsy hita maso any, izany no proclameko eto am-piandohana. Ianao dia efa eo foana amin'ny fiasan'ny fanahy masinao, ianao fanahy masina dia efa présent eo amin'ny fiainanao foana ianao. Fa nio dia tsindrina ihany, tsindrina hatrany izay présence anao izay a, hitondra fruit ato anatin'izao fotoana ifampizaranay ny tsara sy ny mahasoa amin'ny tokony ho fahaizanay sy fahamalinanay foana misezira ny misambotra ny famonjena salut eo an-tananao. Dia misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny zavatra rehetra fa endrim-pitiavanao avokoa izany. Voninahitra ao avokoa ny zavatra ao atao rehetrarehetra ary ny raha maherin'i Jesosy Kristy teo Golgotha, ilay raha mitafy-voninahitra, ilay vatanao celestialy a, ilay voninahitra ao zay gloire izay a, no tononoko tomboka asian'ny zavatra ao ambara rehetrarehetra eto. Voninahitra ao andray tsy toa. Alléluia. Amen. Eny ary tompoko a message subliminal no zavatra ho resahantsika anio. Tahaka ny zavatra efa niresahantsika teto a hatramin'izay a dia ny antsika resaka pratika foana manoloana ny efipetsin'ny satana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Dia manoloana n'izay efipetsin'ny satana izy miasa ao anatin'izay efipetsin'izay dia isika manao fanivanana amin'ny alalan'ny discernement. Efa tsindriko eto foana zay fa averiko discernement voalohany indrindra dia mianga amin'ny analyse soratra masina, zay miteboka voalohany indrindra. Ny discernement faharoa dia mianga amin'ny analyse soratra masina dia mianga amin'ny discernement tena ngezabe dia ilay don de l'esprit zay omen'Andriamanitra antsika fanomezam-pahasoavana. Iny a Andriamanitra mahita fity amintsika mihitsy no manome azy iny. Fa ilay discernement adinoko le izy soratra masina, oui, ny discernement dia analyse, manao analyse tsika selon ny intelligence tsika dia hitatsika eo hoe tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ity olona ity, tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ny fampianarana zany olona izany, tsy araky ny baiboly. Satria isika dia omen'Andriamanitra saina, omen'Andriamanitra tsika intelligence
tahaka ny rehefa miakatra ny dimension de tahaka ny nananany Solomona mpanjaka ireny izany zany intelligence resako aminao zany de ny discernement faharoa de resaka soratra masina partiran'ny sainte écriture indray isika manao comparaison hoe inona ny voalazan'ny baiboly inona no ambaran'ny baiboly satria zao vaninandro iainantsika izao vaninandro isitsika izao arak'ilay teny fampidirana ataoko teo de hoe miasa be mihitsy satana miefipetsiny mamitaka mandavo ary isan'izay ty pibatsika an'io ty hoe message subliminal isan'ny efipetsin'ny satana am'izao vaninandro farany zao ity resaka message subliminal ity fa be da be mihitsy ny mpino no tsy manana n'ilay esprit de discernement arak'ilay zavatra mitany saiko te hoe par analyse hoe io misy message ameny satana zay message zay de vague be zay message zay de be da be mihitsy mety hoe atraveran'ny logo atraveran'ny hira atraveran'ny voix am'resaka tsotra fotsiny atraveran'ny fietsika idiratsika de tay tsotsotra rehefa aveo zay atraveran'ny tononkira atraveran'ny culte fanompom-pivavahana possible mihitsy koa hoe fanompom-pivavahana tena tsizy mihitsy raha fanompom-pivavahana fa ny tena contenu any ny tena fahafenony de resaka message subliminal oro nefa tenin'Andriamanitra no tononona sy tanysaina sy atao de tay eo am'le fanompom-pivavahana ka raha tsy manana isika masom-panahy efa nyresaka an'izay tsika tamin'ny mivantana farany teo resaka masom-panahy par rapport amin'ny troisième œil de raha tsy manana n'ilay ody maso men'Andriamanitra atsika isika dia de zany fanompona an'Andriamanitra efa sarotra ety sady tery ny lalana makany an-danitra hozy Jesosy Kristy vitsy ny mahita azy zany hoe apartiran'ny fahitantsika vision apartiran'ny resaka illusion optique any mantsy le message subliminal misy partie am'zany le izy hoe illusion optique manjavozavo atao manjavozavo ny fahitanao tsy amin'ny fahitana miorina tsara tsy amin'ny fahitana hoe mipetraka tsara amin'ny toerana ahitanao an'ilay tena fahamarinana ny fisinao fa amin'ny angle anankiray zay tsy ilay fahamarinana no saisisenao fa lay toy ny hoe fahamarinana zany hoe misy vérité caché ao anatin'ny derenan'ilay vérité absolue de izay le mametraka an'le thème antsika teo hoe message subliminal raha fitianiko famaritana tsotsotra ty resaka hoe message subliminal ty de hoe inona zany ty message subliminal ity sœur frère ity resaka message subliminal ity de zao ny amaritako azy tonga de kasy tsotra be amy resaka aminareo milaza hevitra ambadika mifono fitaka azavaiko tsotsotra izay ohatrany miverina foantsika eo amin'ny Genesis eo amin'ny famoronana hoe satana ny mena rana rehefa namitaka ny Adama sy Eva izy de misy message nomen'Andriamanitra any Eva sy Adama hoe misy hazo ny hazo ampovoan'ny sarehetra ny hazo tsarehetra de azonareo inanana fa misy hazo natokan'Andriamanitra mihitsy hoe ity de hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay ny message n'Andriamanitra ary tsy azonareo atao no manendra an'io hazo io tsy azonareo no mikitika an'io tsy azonareo no mihinana an'io fa my fotoana izay inananareo an'io de ho faty koa ianareo ota fahatanjahana tanteraka amin'ny tena de lasa nitanjaka i Eva lasa nitanjaka i Adama lasa nitanjaka isika zanak'olombelona de nisy ozina amin'izay teo de ilay message subliminal par rapport amin'ilay sujet atsika dia nisy message ihany koa nefa en paradoxe mirazotra fampifanohatra amin'izay fanambaran'Andriamanitra izay nalefa ny satana à partir an'ilay tenin'Andriamanitra teo de niteny hoe attention fa be da be ny église izay manao culte izay manao fanompom-pivavahana izay mampiasa baiboly manao soratra masina mihirahira fiderana fa ny contenu dia message subliminal satria tsy Jehova tsy Yahweh Elohim tsy El Shaddai tsy Andriamanitra Israely Jakoba Andriamanitra Abrahama Andriamanitra ny nofo rehetra tsy ilay Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana fa Jesosy hafa ozy Paoly no ivon'ilay culte zay Jesosy hafa izay no cible ao anatin'ilay fanompom-pivavahana de ny olona rehetra tsy manana an'ilay don de discernement tsy manana masom-panahy misokatra fa le mpanao hoe amen fotsiny alleluia sy le mpitehaka fotsiny le mpiantso dada sy le mpiantso mama sy le ohatry zany tsotra be fotsiny fa tsy manana an'le discernement par sainte écriture par analyse par don de l'esprit dia mazava ho azy fa mitehaka izy mitehaka an'izy mitehaka ny devoly izy fa ny ao an-tsainy satria izy tafiditra ao anatin'ny sommeil profond
efa nazavaintsika teto zay tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe phase d'inconscience izy de misaisirana iny le phase de conscience an'iny ny démonie de mitehaka izy ao anatin'le izy hoe inconscient iny toy ny fisainany sy ny fieritreretana zany hoe mideran'Andriamanitra izy mankarazan'Andriamanitra izy. D'ailleurs le contexte ici ihany koa de animé par l'esprit ary l'esprit mianimé dia misy contexte be da be culte na ésotérisme, culte na occultisme, culte fiantsotsoana be da be amina zavatra message mifangaro message subliminal de mampiaina esprit ao anatin'izay lay démonie, mampiaina esprit ao anatin'izay le mpitarika de toy ny hoe mahita fahatsapana sy mahita fiadanana, mahita en extase, en transe, en état second exalté mihitsy lay mpino kanefa tsy Jesosy Kristy tsy Yeshua Hamasia lay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana no fiderana eo fa olona hafa mihitsy de tsy izay zany fa lay astre nazera lay kitana mamirapiratra de izay no antony hitondrantsika an'ity fampianarana tsotsotra anio ity. Ohatrany ahoana ary ny fisehoan'ity message subliminal ity. Raha zaraiko telo izy ity raha fitiniko tsotra de misy karazany telo izy ity. Par logo zany hoe masitsika mahita amin'ny alalan'ny caricature zay amboamboarina de ao anatin'iny no zay le resaka illusion optique am'resahako teo ao anatin'iny no asina message miafina zay anindrina ny sonian'ny satana zay le zava-miafina izay anindrina nylay hevipetsy kanefa le izy propagande fampelezan-kevitra zany hoe i satana ny tena tsindrina sy atao fampelezan-kevitra propagande am'le izy fa fonosana papier-cadeau am'le mahendrika logo sy caricature azy ho endrika tsara raha nisy taona ranao nandreo marika nisan'le publicité na chips iny teto Madagasikara de miendrika mialatsina tena ty endrika filahina be le izy tadidinareo tsara iny reny atao hoe message subliminal chips tsakonao chips hoaninao zavatra ampidirinao ambava fa lay logo lay endrika namoahana an'le izy lay sary namoahana an'le izy sexe de izay foana le fomba fiasan'ny satana de masika antsika eto zay foana le fomba fiasan'ny satana anairako ny saitsika zay foana le fomba fiasan'ny démonie zany anetsiketsehako atsika hoe mifoaza isika rehefa mahita zavatra na mamirapiratra na tsy mamirapiratra satria ny tanjon'ny satana de ny tsy anananao tsy ananatsika échappatoire dans tous les sens fa hoe makaty isika de tratrana makary isika de tratrana makany ampiangonantsika de tratrana ivelany fiangonantsika de tratrana ary mazava ho azy moa fa zao tontolo zao de efa any satana zay le hoe par logo iny raha détailleko tsotsotra zay le hoe par logo zay de ohatra zao hoe ampamakina soratra ianao ohatra hoe ananas ny ao an-tsainao de hoe ananas voankazo tsara fruit mahateoti mahate-hina ohatran'le tao am'sahany etena tianao ny mioty azy salade de fruit avec fruit exotique mamy rehefa tena mura tsara ny mananasy ananas fa rehefa vakinao amin'ny tenin'ny vadika le hoe ananas avadika eo zay hoe ananas zay ANANAS de manome hoe sanana mialatsiny am'izay zavatra teneniko zay sanana vendrana bado de ohatran'izay lay teknika oentin'ny démonie mampiasa sy mihetsika atao anatin'ity miasa sy mihetsika atao anatin'ity resaka sujet-tsika hoe message subliminal ity zany hoe misy vetikevitra tsara be mafonja mahateoti mahateioty mahate izao ohatran'lay tao amin'ny sahany edena de iny fahatsarana iny no inversen'ny démonie fa en tendance hoe inversen'ny démonie iny le logo ndresantsika teo de mahita image ratsy tare be mahita an'lay sonian'ny satana itsika mahita an'lay hoe endriky ny démonie mariny tsika ka izy tsy astra mamirapiratra tsy kitana mamirapiratra ka izy fa olona orgueilleux be vatana celestialy anjely tena hoe mpamitaka mpamon'olona mpandangy te hitovy amin'Andriamanitra toeporehetra iny zany rehefa jerenao am'lay angle hoe tsy en face mamirapiratra fa jerenao am'lay angle face caché ivohony de mipotra lay toetrany ka isika
ny problème atsika mantsy rehefa mijery isika, rehefa mijery soratra masina isika ohatra zao ny tantarany Davida sy Goliata, de lay fasy hoe maka ny toerany Davida foana no alaitsika. Hoentiko nareo réflexion kely hoentiko makaty am'ty resaka subliminal ity. Fa jamais zany tsika maka ny toerany Goliata. Fa du moment sika hoe maka ny toerany Goliata, de mahita tsara mihitsy hoe ny heran'ny filazantsara sy lay famonjena tian'Andriamanitra apetraka ao anatin'ilay image hoe za Goliata. De aza hoaiza am'izay le hoe resaka message subliminal. Andriamanitra dia ny créé mihitsy izy tantara Davida sy Goliata sy ny firenena mpampahoro ny Israelianina tam'izany. Fa raha ohatra zany ilay côté any Satana hoe ratsy no alaitsika, de tsy mahita fa tsy ratsy itsika ary tsy tiaka ny toerany Goliata mihitsy. Ora nefa d'ailleurs tsika Goliata daholo ny toeratsika. Fa ilay message subliminal ao anatin'izay hoe maka ny toerany Goliata isika, de noho isika ilay anohatra foana an'Andriamanitra, noho isika ilay ampahoro foana ny zanak'Israely, noho isika ilay anombo an Jesosy Kristy foana par rapport amin'ny herin'ny filazantsara, de noho izay toe-po izay de afen'ny satanatsika izay toerana tokony hoe fisitsika sy verité zay misy atsika izay fomba fijery zay indray de ivelan'ilay logo ny resantsika teo fa message subliminal ihany zay. De ohatran'izay mihitsy ny zavatra misy any anatin'ny fiangonana, ohatran'izay mihitsy ny zavatra misy eo amin'ny toerana misy ao Madagasikara isan'ny androm-panjakana. Hitanareo le vehivavy le niteny hoe zay tsy nanota taminareo no akitorakazy, tonga de maka ny toerany Jesosy Kristy tsotro zao izy. Zany hoe izy mihitsy zany Jesosy, de nizaniza zany manao ny tsy mety eo amin'ny assemblée, nizaniza manao ny tsy mety eo amin'ny firenena, nizaniza manao ny toetra abominable rehetra eo amin'ny firenena, de zay tsy nanota taminareo no akao hitorakazy, dikan'izay hoe tsy misy mahazo mitorakazy nareo satria efa samy nanota avokoa isika rehetra. Message subliminal angeza be zay satria tsy maka ny toerany mpanota, tsy maka ny toerany Goliata isika, satria du moment isika maka ny toerany Goliata dia misy zavatra mifohany anatin'ny saintsika hoe tahaky ny ahoana ny fiafarany Goliata, tahaky ny ahoana ny teraseny Davida ny Goliata. Ary raha ohatra tsika tsy mijanona amin'ny toerany Goliata fa tsy maniry ny ho Davida, fa avy hatrantsika de misambotra amin'ny toerany Davida, ainsi de suite. Par rapport am'izay hoe tokony maka foana aloha ny toerany Goliata isika, dia lasa misy message izay tsy afaka saintsika sy eritreretintsika, takaritsika amin'ny optika fahitantsika sy saintsaintsika amin'ny fahatakarantsika amin'ny saina ny sitrapon'Andriamanitra, fa lasa tonga itsika de mametraka toerana toy ny hoe efa voavonjy, toy ny hoe efa manana ny double portion Elisa, toy ny hoe efa feno fanahy masina Etienne, toy ny hoe tsy andalo fahafatesana. Ataonao inona ny aminy raha tiako toetra izy mandra-piavoko Jesosy Kristy tamin'ny Petera mantsy amin'ny Jaune, ainsi de suite. Mila izany sika, mila isika mailo manoloana ny zavatra misy, satria ny zavatra misy rehetra tompoka de resaka message subliminal. Zany amin'iny resaka logo iny. Raha pokiny ohatra dia amin'ny zao tsika ao anatin'ny vanim-potoanany mondial, de raha mahita nareo isaky ny publicité na isaky ny mi-temps na isaky ny misy temps kely, laps de temps kely, de alefa ny média foana, alefa ny mpampita hafatra foana ilay endrika kakaoety, fa tsy endrika kakaoety iny, fa iny lay serpent antsoina hoe Ouroboros, iny serpent iny, zany hoe lay serpent miendrika dragona mihinana ny rambony. Ça veut dire quoi? Iny le serpent mihinana ny rambony iny dia symboliquement manana ny antsoina hoe
ao amin'ny tontolon'ny zareo mpandalany ésotérisme sy ny occultisme mahay an'izany a ary de voaleko sy de masikeko aminao hoe signification an'ny vie éternelle zany hoe tsy ho faty mihitsy fa ho mandrakizay zany iny message alefa aminao iny ora nefa tsika mahalala fa ny filazantsara jesosy kristy no fiainana mandrakizay de avec vitesse zany a avec laps de temps ohatra 2-3 secondes averiny eo amin'ny masonao foana iny zavatra iny hiditra tsy kelikely ao anatin'ny subconscient anao ary ipetraka sy akatoeranao am'izay lay esprit satria reny zavatra ireny de mivady amin'ny antsony hoe culte na ésotérisme sy occultisme fiantsona fanahy ivelany resaka filazantsara ry zaleo elita ny resantsika am'izany ry zareo oligarchiste ry zareo elita ao amin'ny tontolo miafina mpikambana ao amin'ny association secrète zay tsy anananao akseny am'izany ka tsy manaiky manosony ianao manolo tena de miditra ao anatin'izany de zay anao vafaka manana droit miparticiper amin'ny culte ary misy zavatra be da be tsy maintsy tanterahanao sy ekenao ao anatin'izany petit à petit de miakatra dimension am'izay anao miakatra degré miakatra grady hatrany amin'ny 32e degré resaka masonika zany zavatra resantsika izany iny le hoe 32e degré le de voalentsika teto hoe jesosy kristy nanao ny ministerany izy teo amin'ny 3 taona maherikely teo de iny mihitsy lay sinina le hoe faratapony ho andry zareo mpikambana miafina mpampiasa ny tony resaka subliminal itony de ry zareo no intelligence satria zareo manao culte astral sy culte ésotérique tontolo mystique milomano ao anatin'izany zareo de manana fifandraisana amin'ilay antsona hoe ange de lumière ireo guide rehetra ny anjely any amin'ny tontolo tsy hita maso any makapovoara any amin'ny tontolo kosmika de andro zareo manana ny tolotsaina manovo ny tolotsaina am'izany rehetrarehetra izany mampiainanao am'izay après any hoe mahazo tolotsaina sy torolalana hamokatra produit anankiray izy lancer produit tahaka an'le chips ny retsahantsika teo dia misy signature-ny satana tsy ndrina foanao aretsihanao anatin'izay lay ego sentiment anao ho adikta am'ilay produit anao ho adikta am'ilay zavatra ianao ho dépendant ianao ho andevo anylay tena bazin'ilay izy ho andevo ianao andevon'ny ota zany ny zavatra misy sœur sy frère ary tsy zay ihany ny resaka mondial iny hoe iny le resaka serpent mitohy mihinana ny rambony iny oroboros iny tiany ihany fa raha mandinika tsika ny tsy tontolon'ny infrastructure amin'ny resaka dieu de tiote ndray tsika ny paty rehetrarehetra civilisation na égyptienne na mivady amin'ny civilisation na grec ny architecture sy ny sisa rehetra lava be zany reo détailletsika eto de misy ny stady isan-karazany zay mame endrika fivavina mame endrika l'œil qui voit tout signature any zareo mpampiasa ekera sy compas azonareo ny tiako ambara am'izany message subliminal daholo zany fa ny mpapekado an'izany ny fonony zany rehetrarehetra izany dia patroliny ianao omena sitraka ianao amin'ny resaka football national international mondial zay no lazaintsika sy nitsidritsika teto fefa lasa religion mondial ary ny antony maha religion azy de fa nilazaintsika teto hoe misy hira fiderana misy rakotra misy sacrifice misy zavatra be da be zay ifandraisany amin'ny culte ataonao am-piangonana io fa io fotsiny déguisé amina stady de le stady zany maka endrika fiangonana fa le fiangonana message subliminal afatra miafina eto de resaka fivavina miendrika fivavina miendrika l'œil qui voit tout sy ny sisa rehetra de ozinareo hoe tia lehilahy ity diloilo ity ary zany ny mpivoraiko ao zany no anaty commentaire any hoe tsy mahita zavatra raha tsara mihitsy fa zavatra ratsy daholo ny hita amin'ny masony eny tompoko androany zany de miteny amintsika kasy mihitsy hoe ny côté misy atsika de tsy côté izao tontolo zao fa ny côté misy atsika dia filazantsara ny côté misy atsika dia soratra masina ny côté misy atsika de Yeshua Hamasia Jesosy Kristy raha tsy manaiky an'izany ianao de tsy misy zavatra tranché anao mihitsy ao tsy misy zavatra tokony corruption ekenao anatin'izany fa tsy maintsy mitranché anao ary manasaraka tsara hoe Kristy sa Beliala tompoko
dia rehefa côté filazontsara no misy atsika, rehefa côté jesosy kristy no misy atsika dia mazava ho azy fa tsy misy afa-tsy filazantsara ny resantsika ary tsy misy afa-tsy sitrapon'andriamanitra ny resantsika, tsy misy afa-tsy izay ambara ny baiboly ny resantsika ary ny baiboly ny devo alehan'ireny zavatra ireny fa misy efipetsy sain-dalon'ny satana avokoa ao anatin'ireny. Ka raha hoy ianareo hoe tsy mahita zavatra tsara mihitsy izahay fa zavatra ratsy foana dia mazava fa ny baiboly no midevo alehan'ireny zavatra ireny tompoka ary zahay dia mizara fotsiny ihany selon ny sombotsombony ihany ny fahalalantsika fa rehefa tonga ny tanteraka dia miaino vérité absolue isika. Izay vérité absolue izay dia Yahweh Elohim Jesosy Kristy fiaina mandrakizay. Tsy misy an'itony message subliminal itontsony tsy misy sinina masonika isan-karazany tsy miaina fahoriana sy rêve zavatra mamirapiratra ampiaininy zao tontolo zao tahaka ny Star Aka, tahaka ny resaka mondial, tahaka ny zavatra be da be ohatr'izany meny plaisir ao anatina stady dia baolina kely 20 cm sa 10 cm iny ny fanenjehana dia ao daholo tena miankoka miadore sy tena hoe ao ny culte ao zay ngely izy adoration ao ianao ny miadore ao ianao ny makasitra za tsy miteny hoe ratsy ny mijery foty tsy hiditra amin'izay détail zay libre arbitre tompo fa raha manana fotoana ianao dia atokany foana ho an'Andriamanitra, atokany amin'ny famakinana teny soratra masina, atokany amin'ny fisaintsainanao foana ny hoe manahoana ny horahatry zay manomboka aminazy zany za koa miady amin'izany sœur sy frère. Zay ny amin'ny resaka logo izay tsika dia niteny hoe par acte ihany koa izy io amin'ny alalan'ny fihetsika. Hitanareo reny mpanao baolina isan-karazany reny be da be zao ny olona miteny hoe ohatra hoe Olivier Giroud dia tena mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Za zany tsy séduit tout de suite za tsy olo loatra zany ako. Amiko izy raha tena mpanompon'Andriamanitra dia manao évangélisation izy dia miala amin'ny resaka mamoana izy, miala amin'ny football izy, miala amin'ny culte de personnalité, tsy manao an'ireny sinina amin'ny alalan'ny tanana gauche à droite reny intsony izy sinina Baphomet, sinina maso l'œil qui voit tout, sinina be da be, sinina na reptile sy sinina biby mandady sy mikisaka rehetrarehetra izay any satana. Tsy manao an'ireny izy ohatran'izany ry Neymar. Be da be Kylian Mbappé vao nazavaintsika farany teo hoe inona ny hevitrilay célébration nataony Kylian Mbappé iny dia nazavaiko ny détailko tao le hoe serpent chamanina le izy, bibilava ary izy tena manana n'ilay poison mihitsy izy, manana n'ilay antidote sady mamono ny adversaire fa mamelona ny équipe de France. Dia niporofony mihitsy hoe tsy mila ny Benzema, tsy mila ny Pogba ny équipe de France, tsy mila ny N'Golo Kanté, tsy mila ny qui que ce soit fa ilay pouvoir na serpent afaka mitondra andreo any amin'ny finale. Tsy maminany fa afaka mitondra andreo lavitra. Dia izay dia nataony mihitsy ilay célébration mbola nataony le izy farany teo tamin'ny match dernier match any teo raha tsy diso mbola nataony le izy le mifaingoka kely iny tanana manao zao dia ny rambo manao zao tena mbola nataony tsara mihitsy le endrika serpent chamanina satria izay ilay contrainte soniavana message subliminal daholo reny. Sœur sy frère, zany hoe entina raporofona amintsika fa ny masotsika misokatra, ny sofintsika mandrea, isika misitraka sy ny zavatra rehetra dia tady idio fa misy signature ny satana daholo partout. Ety amin'ity zao tontolo zao ity ozy ny baiboly Jesosy Kristy no miteny an'izany no ahitanareo fahoriana dia dikan'izay dia hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy misy afa-tsy message subliminal reto tompoko. Ary raha hitariko kely ny resaka amin'izay hoe pratika izay amin'izay acte izay miresaka amin'olon-dehibe eto enoy tsara miresaka amin'olon-dehibe eto acte message subliminal tsy tonga ho avy, tsy tonga ho azy tompoko ny resaka hoe 69 manao RS azonao angamba ny tiako tenenina 6 sy 9 du position ilany ianao 6 du position ilany raha jerenao ty amin'ny côté ilany 9 fa 6 ihany amin'ny position an'le olona anankiray. Fantatsika nefa ny nombre 6 fa isan'ny biby ity nombre d'imperfection
tsy tongatonga ho azy zany ilazako amintsika fa hoe juska hoe aizy hatrany amin'ny orgasme anao, hatrany amin'ny sentiment anao, hatrany amin'ny émotion anao, dia ananany satana infiltration, ananany satana accès amin'ity resaka message subliminal ity. Ainsi de suite ny resaka sodomita sy ny sisa rehetra maka n'ilay forme SS Hitler sy ny sisa rehetra tompoko tsy détaillé an'izany eto makaliky roa be da be tompoko be da be be da be message subliminal tena betsaka izy tompoko eo amin'ny hôtel de ville teo raha tsy diso anisy an'ilay nankalazaina be sy notsindritsindrina natao horen-danitra mihitsy tamin'ny média sy ny ainao manjery rehetrarehetra zay foana moa le fomba fiasan'ny satana manindry an'izay izy propagande publicité aty amintsika ny masony zao tontolo zao za manokana raha vao mandray an'izay teny zao hoe zao tontolo zao mondialisation ce monde tena tonga de any amin'ny Efesianina toko fahenina foana l'œil qui voit tout tsika tsy mitolona amin'ny famandra ennemi invisible zay la izy zao tontolo zao tamin'ny taona firy averiko tsindriny ty 2017 24 mai 2017 sommet mondial ny franc-maçonnerie ny grand loge rehetrarehetra ny ogradé rehetrarehetra maneran-tany tao Madagasikara averiko tsara 24 mai 2017 sommet mondial ny zareo mpikambana miafina tsy nisy mpanao gazety na nana accès sy afaka niditra nanatrika an'izany fivorina izany tao Madagasikara ary tsy nisy resaka ny pika zay no mafikambanana miafina azy de mitohy am'izay tsika amin'ity hoe aty amintsika ny masony zao tontolo zao napetraka na rantranty tao amin'ny lapan'ny tanàny zany soratra izany masony zao tontolo zao fa ny olona mijery an'izany de hoe œuvre d'art mahafinaritra efa miezaka ny gasy sy ny sisa rehetra fa le message subliminal tao ambadika tsy hitan'ny olona fa efa pièce montée le izy sera-sara zao eto miresaka de volon'ny principauté de zay le structure pyramidale miainga avy any ambony miainga avy any am'zareo élite mondiale miainga avy any am'zareo ONU miainga avy any am'zareo anglo-saxonne miainga avy any am'zareo OTAN sy ny sisa rehetra G20 sy ny mpikirakira ny COP 27 religion climatique religion daholo reny sy ny sisa rehetra dotona sy letika ao anatin'izay ny sainao dia créena am'izay la événement de nomenao hoe Madagasikara any amin'ny Madagasikara ny masony zao tontolo zao misy message subliminal be da be de à partir an'iny makatia mirongatra be ny halatra vomaso teo zao tsika vao nahita tany Toliara tena hoe mbola velona le tovolahy mampalahelo tena loarany zalahy velona io de alainy ny masony zavatra mbola tsy nisy zany afa zao nefa misy zany zavatra zany satria misy fiara-miasa be da be ao de resaka dieu de moloka sorona zany reny zaza tsy hita be da be reny misy trafika nataova misy zavatra makalikoriko be fiara-miasa be da be ohatr' zany tompoko no zavatra iainantsika depuis an'ilay fametrahany satanany soniany hoe sommet mondial 24 mai 2017 franc-maçonnerie tao Madagasikara de raha mahita ny logo tsika amin'ny propagande ny any sasany de tena lay triangle mihitsy renversé no apetrany de fonosany an'ilay papier gâteau foana hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra zay lay resaka baiboly fonosany any toko sy andininy eo amin'ny baiboly hoe aza matahotra mino fotsiny any fitiavana ny lehibe indrindra ety miakatra ity firenena zay lay efipetsin'ny satana ary eo de mipetraka le hoe mifono zava-miafina nitsindriko taream-piandohana hoe resaka message subliminal satria ao ambadika rehefa maka angle ianao mitongilana ianao maka toerana anankiray ianao na avadika eo lay structure de mahita soit ianao sexe soit ianao zavatra hafa abominable soit ianao mahita signe masonika soit ianao mahita endrika bafometa endrika bahala signature ny bahala sy ny sisa rehetra manome an'le endrika hoe ratsika ny tena noyau an'le izy tena hoe zavatra mamofatika ny tena ivon'lay izy
ary nytevoalehan'ny zavatra resantsika eto hoe message subliminal tahaka an'ilay hoe acte sexuel position 66 fa rehefa tena décortiquenao le izy de mamia n'lay 66 nombre d'imperfection 66 satana sy ny sisa rehetra de normal satria isika tsy misokatra ny masotsika satria itsika tsy manana n'lay masom-panahy de tsy ny anticipe an'izany zavatra rehetrarehetra izany fa nametraka porte ouverte ary nanaiky hatrany amin'ny resaka fifidianana fantatsika ny tantaran'ny Saoly mpanjaka sy ny vahoaka Israel ny vahoaka Hébreu teny tamin'andreo omeo mpanjaka izahay asio fifidianana eto aminay ainsi de suite de zao ny zavatra misy amin'ny malagasy fanjakan'ny baroa système ohatran'ny resaka araky ny resahan'ny sœur Sara eto hoe ny resaka terrorisme sy Boko Haram sy ny resaka zavatra niseho makarikoriky be fanatisme ireny no miseho eto amintsika fa déguisé fotsiny le izy ainsi de suite ny resaka inflation partout mondial fa déguisé izy eo amin'ny firenetsika tahaka an'izany ny resaka varitsinjo ny resaka tosika fameno pareil amin'ny zavatra misy aty européen ohatra hoe aty France zao de misy ny resaka aide CAF sy ohatra zany renge le varitsinjo sy tosika fameno fa zavatra efa bien rodé sy ao anatin'ilay structure hoe misy zavatra créena misy zavatra déclenchena misy aretina atao tonga pandémie na misy ohatra hoe aretin'ny akoho amam-borona créena afahana mitirer profit afahana micontrôler ny émotion nao afahana micontrôler ny sainao afahana mamono ny conscience anao ary samborona ao anatin'ilay message zay alefa foana amin'ny vitesse aingana be mihitsy amin'ny anao manjery reo mpiara-miasa amin'ny daholo reo mpanao gazety sy ny sisa rehetra mpiara-miasa amin'zareo reo aza manatena raha tsy mpiara-miasa amin'ireo efa natokany télévision nataony chaîne fitaom-pivavahana nataony chaîne hira fiderana fa tsy misy resaka tsy misy resaka afa-tsy baolina kitro tsy misy resaka afa-tsy film vetaveta tsy misy resaka afa-tsy zavatra ohatra zany hoe violence resaka télé-réalité voizina sy taraka sy ny vevoisy sy ny sisa rehetra reny message subliminal ho anao daholo reny ahafahan'ny sainao tsy todika amin'Andriamanitra fa tena hoe repitra ary ahafahan'ny sainao donto ao anatin'le mamirapiratra fa le message subliminal miaraka aminy tsy hitanao fa revo amin'ilay mamirapiratra ianao de izay lay ka eno tsara ty tanoro sy tarahaka farany teo iny ny hiry anisa de hirany alleluia no ny irainy fa ny olona rehetra de hoe pastora raha moa zay hoe nanolo-boafidy ara vitana d'ailleurs moa pastora mahelo lamiko tsy olom-boafidy izy hoe nanolo-boafidy ara voafitany de be tabe mihitsy ny olona mihirana iny za mahafantatra conducteur de louange promotionnaire araka tamiko tena nihirana iny nanetana olona fa ny olona tao anatin'izany tena alleluia nananana ora nefa lay tononkira resaka orgasme sexuel arao tsara iny torokiny fa misy message subliminal ngeza be ohatrany rirany Beatles sy ry Eagles sy ry Pirate Rock ary ainsi de suite ny tariny reny tena hoe rehefa avadika eo la hira raha tsy manana maso misokatra ianao de mihira sy miadory ao anatin'le izy ianao kanefa satana sy démonie no adorenao anatin'le izy fa ny fisainanao fotsiny mieritreritra fa Jesosy Kristy sy ny soratra masina no indraindrainao ao anatin'ilay izy zay ny amin'iny par acte iny de misy ihany koa ny message subliminal par voix mihitsy miteny mihitsy eto indray de tena culte mihitsy io le nresantsika tany amin'ny vavaka teo hoe mivavaka ianao mivavaka zao anao fa enjana be fa kay tsy Jesosy ny derainao tsy ao Elohim tsy El Shaddai no derainao fa lay Jesosy hafa ambarany Paoly voatselitsika nahita an'le kabariny Jojoby iny nahita an'iny daholo nareo message subliminal le izy fomban-drazana fonosana amin'ny hoe fomban-drazana roi salegy mihitsy le idôlan'ny olona any daholo ny mason'ny olona any ny mason'ny président any ny mason'ny premier ministre any ny mason'ny président ny assemblée hoe io olona io tena fitaratra io ary raha azo atao de omena toerana ao ministre ny jeunesse sy ny culture mihitsy fa saingy le raizoky no miapoe message izy miteny message izy hoe
fantatrareo le izy fanetsehana filana resaka sexe resaka ohatr' zany de finosina amin'ny fahendrena malagasy ny fomba tany zany zany resaka voazany de ohatran'izay ainsi de suite araky ny resahako teo ry Rolling Stone, merci beaucoup sœur ohatran'izany koa ry Pirard Droka be da be reo misy Pirard Droka tsy tononika anao ny anarany mandeha io kapily io mandeha ny tononkera tsara mira daholo ny olona fa rehefa vakina amin'ny sens inverse le izy de tena miadorean'ny satana mihitsy miinvoke fanahin'ny satana mihitsy tena hoe mitondra anao mihitsy hoe ity ny tena atolotra hiaraka aminao makany amin'ny fanjakanao satana misy zany sœur frère ohatran'le ananasy no vakitsika teo hoe rehefa vadika ny mamaky ianao hoe ananasy de sanana misy zay le parvois zay de ainsi de suite ny culte any zareo hindoisme misy ny antsoina hoe mantra sy ny tantra resaka fanokafana orgasme misy zavatra prononcienao sy invoquenao fanahy daholo ny antsonao anatin'izany proclamenao mantra zareo tibétain zareo hindoisme zareo amin'iny Asie iny nareo hoe de mieritreritra hoe tonga ho azy reny loza sampitsampina be da be misy eo any Inde sy ny faritra Asie ny Pakistan sy ny iny ambonimbony rehetra iny manakaiky ny Persine fa enjana be ny esprit amin'ny bibidia any enjana be satria zareo tena mivénéré ary zareo tena intelligent be mihitsy ao amin'ny tontolo mystique ao amin'ny tontolon'ny ésotérisme ny occultisme madrikadrika de ato amin'ity resaka hoe voix ity encore merci sœur Sarah amin'ny fanampanazavana John Lennon hymne du nouvel ordre mondial be da be be da be ary amin'ity resaka voix ity tsika resaka prononciation ity tena hoe proclamena mihitsy ivelany hoe muzika sy ny hard rock sy ny fiantsona fanahy mantra ny resaka tantra ao anatin'ny culte sy ny rita hitondrako za ty Frantsa mipetraka fantatro tsara de double nationalité mahay an'izany tsara hymne national frantsay fa rehefa tena vakinao enjana be le message subliminal aux armes citoyens formez vos bataillons marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons l'étendard sanglante est levé de any amin'ny couplet any koa mbola misy ohatran'izao hoe égorgez vos fils vos compagnes grave zany sœur frère ohatran'izany lay zavatra dévoileko aminao eto hoe message subliminal amin'ny endriny isan-karazany be da be ravana tsy ampy ny fotoanantsika idétaillitsika an'izany tsy ampy amezako an'izay tapany noetiko nitondrana détail tsotsotra tamin'ny hoe message subliminal partirany resaka logo ohatrany hoe Coca-Cola ny Heineken sy ny zavatra ohatran'ireny amezako an'iny miaraka amin'ny acte RS nitondrako fanazavana teo sy ny voix ihany koa mantra tantra ny resaka famoazana rita ny vocal ny muzika ny art rock ny mpanakanto isan-karazany ny alleluia sy ny sisa rehetrarehetra alleluia ianao midera hoe alleluia ora nefa le izy resaka sexe resaka orgasme message subliminal be da be tsy mahay an'izany satria arak'ilay témoignage noetiko teo de conducteur ana louange mpiaraka tamiko tao zao mihitsy no tafitra tao anatin'izany amezako an'iny de lay matitoko faefatra de fantatsika rehetra rehefa netiny fanahy grand F Andriamanitra tsy to ho alaina fanahy Jesosy Kristy io de débat be mihitsy hoe aiza koa nisy Andriamanitra alaina fanahy zany sy zanak'Andriamanitra alaina fanahy zany bon an'izay tsy mino zany fa Andriamanitra mampiseho amintsika foana ny fitiavana sy ny fahatsarana zay ny tena zava-dehibe aokarereny malala atao akory fa zay ny zava-misy aty amintsika sœur de ny tena mahafinaritra de ny fomba namaliny Jesosy Kristy an'ilay message subliminal nataony satana izay ten'Andriamanitra foana no nampiasainy hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao de tenao no tonga mofo ity vato ity de Jesosy Kristy mamaly avatra hoe fa efa voasoratra hoe zay ny tenenako antsika hoe mila foantsika
manana masom-panahy misokatra, mila manana bagage tenin'Andriamanitra, mila manana connaissance sy ny savoir accompli sy tena hoe feno ny amin'izany tsika hoentintsika mamaly any Satana foana amin'ny vanim-potoana rehetra. Fa efa voasoratra hoe hozy Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra io ihany ny arina antsika. Ary zay no nahatonga anany teny teo hoe par discernement, ary ny discernement dia analyse izay miainga amin'ny connaissance antsika ambany be zay, miakatra tenin'Andriamanitra ary don spirituel tao amin'ny Jesosy Kristy daholo zany rehetrarehetra zany. De Satana misy foana message subliminal izay miainga amin'ny tenin'Andriamanitra fa efa voasoratra hoe miankohofa eto anatrehako de namaly ndray Jesosy Kristy hoe efa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra Yahweh Elohim ihany no iankohofy. De noetiny fanahy ndray izy teny amin'ny toerana farany ambony Babela, tory tao ohatra hoe ao Dubai na tsy fantatro ny amin'ny stade farany avo indrindra, stade na mondial na je ne sais pas na tsy fantatro tsy haiko zay afaka katsika sary eritsaina an'izay. De hoe mianjera hozy Satana fa efa voasoratra hoe mamaly ndray Jesosy Kristy. Zany hoe tiako ampitaina amintsika zany de izay fatakarana izay ahoana ry lazako azy hoe izay natura izay mahapino atsika izay de tsy maintsy foana hoe manana sabatra isika tenin'Andriamanitra. Zay tsika vo afaka dévoiler sy midémasquer message subliminal, midémasquer efipetsy saindalin'ny Satana. Voaingana nanao pub vo il y a 4 heures ngamba na 5 heures zay resaka mariage culte des personnalités tao am-piangonana, message subliminal be lay satria zavatra zao tontolo zao no entinao am-piangonana fa ho anao zay tsy manana masom-panahy, tsy manana bagage, tsy manana tenin'Andriamanitra, ianao mpitehaka mpanao amenina fotsiny sy mpanao alleluia fotsiny arak'ilay niray Anisa iny de mazava ho azy fa ny conclusion de mifanohatra foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny conscience anao toy ny mampanaiky anao satria zay le hoe efa andevonota ianao ilay fisainanao sy fieritreretanao efa tena hoe manompo sady manompo olona mbola misy raha sitraka amin'olona ozy Paoly de tsy mpanompon'ny Kristy no andevonota ihany koa zany hoe andevon'ny Satana. Zay ny grave be am'le izy sœur sy frère. Dia amaranantsika azy mandeha ny fotoana misy zavatra ho dévaluer kely vetivety amintsika ici resaka message subliminal. Ao Madagasikara de misy faux prophète be da be ary misy faux prophète anankiray ho décortiqueko amintsika hoe tandremo grave be de tsy izay zany fa ilay hoe tsaratsara. Ity tsaratsara ity de araky ny témoignage dia tahalo izy ary ny tana ody omby asy matanjaka be izy tamin'ny mahadahalo azy. Zany hoe izay toerana nisy azy zay dia proof fa efa nilomano tao amin'ny tontolo ny occultisme sy ny spiritisme izy fiantsona fanahy miantso olona maty lomano tao anatin'izay izy manana expérience izy zany. De rehefa nanao témoignage io tovolahy io milaza ny tena no apôstôly izy tany amin'ny voalohany natsony Jesosy Kristy de ainsi de suite zao izy milaza ny tenany fa Jesosy am'izao tsika miresaka zao izy de milaza ny tenany fa izy mihitsy ny Zanahary ary lanjananjay ny mpininy izy. Grave be zany zavatra zany. Nasiko tamoro kely mihitsy saintsainy fa grave be zany zavatra zany. De io olona io no venerena, io le hoe tsaratsara io no adorena, io tsaratsara io no iankofana, io no angatahapita ino. Sœur sy frère, manana satroka izy. Oui sœur, tena feno manana olona manaraka azy izy ao Madagasikara. Madagasikara de tena mampanaelo ary isika rehetra zay mpanaraka ny pejy de tena angatahako mihitsy hoe tena mivavaky sika ao Madagasikara, mivavaky tsika isorana an'Andriamanitra aloha fa par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ivavatsika fa tsika tsy mivavaka ho an'ireny olona ireny satria efa manolotra ny fanahany ho an'ny démonie. Tsy mivavaka ho anna président efa nanolotra ny fanahany ho an'ny démonie zany tsika, tsy mivavaka ho anna fariseo zay efa antikristy anohatra sy anomba an Jesosy Kristy tsika. Fa par rapport amin'ireny olona ireny tsika de milaza ny sitrapon'Andriamanitra hoe
efa voasoratra hoe ary tsika tonga de manitsy mihitsy hoe ianareo fariseo mpanoradalàna sy ny sisa rehetra tatavanonareo ny mokatelonareo ny raha fa tonga de oatra zany ny filazantsika am'ireny fa tsika tsy le olona hoe entinay ambavaky président zao na entinay ambavaky premier ministre zao na entinay ambavaky président ny assemblée ohatran'izao ora nefa izy efa izy mihitsy nanolotra fanahany any bibidy zany soany le izy zany de raha vao miditra ao anatin'izay tsika de miditra ao anaty soumission fa ny atsika ny zavatra hitsika ambavaka de reo mpino reo innocent reo zay ao anatin'ny tsy fahalalana de mipresse vérité isika ary zany ny amprisiako anao ihany ko miaraka amiko manokafy cellule manaova zavatra ary rehefa mivavaka anao de mba tsarovy ny rany reny tsy manatsiny ireny mampahery anao am'izany de io tsaratsara io manana satroka izy de eo am'le satroka misy kitana misy lerany anankidimy kitana menamena fa lay kitana eo amy tapikandriny iny de manome endrika an'lay lohany bafome mihitsy zay misy kitana lelany dimy mivady eo amy tapikandriny ihany ko anankiray zay de ny akanjo vera de misy an'lay kitana ihany misy anankidimy enina mandrapatonga eto amy satrony zay ihany koa de mbola manome ny nombre d'imperfection isan'ny bibidy ato amin'ny ilany koatra zay dimy enina tonga eo amy satrony manome 66 ny fahatelo farany da lay akanjo vert robe pastorale la tunique izay endrika hoe akanjo na pisorona fa ny akanjo maitso any amy joba toko fahadimy amby folo andininy faharoa amby telopolo akanjo na reptile bibidy mandady misitraka mandady mikisaka zafady ny salamo toko fahafito amby telopolo andininy fahadimy amby telopolo de milaza ny ahitra sy ny zava-maitso izay ho aringana vetivety ary any amy bokyny Daniel izy de mazava tsara Daniel toko faefatra andininy fahavalo vakitsika zay sy fahasivy Daniel toko faefatra andininy fahavalo sy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ailehibe sy ny anahery io hazo io lay zava-maitso ary ny ahavy ny paka tamin'ny lanitra zay satana izay tao an-danitra izy ny nazery ary ny fijery azy dia hatrany amin'ny farantany rehetra tsara tare ny ravina zany hoe la tare dia ravina maitso gin'lay robe anaovan'lay faux prophète io milaza ny tenany ho Messi milaza ny tenany ho Yahweh Elohim fa ny mampana Eloa de be da be ny pino manaraka azy sy babany vakio i Daniel toko faefatra io fa ny manome caricature an'lay bibidy iny lehilahy iny dia hoy isika hoe fa maninona ary reo pino reo zany no manaraka azy eno ity satria lay lehilahy dia expert ary tena ny aina ny tontolon'ny occultisme sy ny ésotérisme mpilalao izy mpilalao omby azy de fatany tsara ny fonoka fatany tsara ny fampatoriana fanahy aminy ny fampandriana saina sy ny fandrebirebenanao ny fanaovana fonoka izany fantatry ny lehilahy de aveo izy monsieur témoigné am'izay hoe nanangana olona faty efa telopolo maherina sy ny sisa rehetra chiffre 30 zany misy signification spirituelle ngeza be ihany koa zany misy tenan Jesosy Kristy efa nazavaitsika teto ainsi de suite fa ny vokany aseho an'ny asany eny ihany nisy fotoana ny lehilahy nidina teny amin'ny 13 mai izy nampiseho rivotra politika mitaky fanoana ny vahoaka malagasy misy fotoana ny lehilahy manao fampihavana pirenena misy fotoana ny lehilahy mampiasa soratra masina sy ny sisa rehetra ho amin'ny fikendreny sy ny filany ary zay foana no culte ataony miaro an'ilay resaka culte de personnalité de tsy akilana izy manana faux prophète pastora anankiray io ny tena mpanolotsaina azy izay tao amin'ny fiangonana lotériana exclu tam'izany institution izany dia
miaraka tamin'io lehilahy io a dia manohy ny asa ratsiny a mandavim-pino sy mampahory vahoaka ao anatin'ny message subliminal sy ny famitahana rehetra. Ka ho antsika rehetra zay manana fiorenana ao Jesosy Kristy sy manana relation ary tery hatrany amin'izay hoe fifandraisana am Jesosy Kristy zay par rapport amin'ny message nozaraintsika an'io hoe message subliminal zay feno ao Madagasikara miparitaka izay tsy izy ary message subliminal avokoa no raisitsika sy jerentsika amin'ny télé ainao manjery tony support numérique itony Facebook, TikTok, Snapchat sy ny sisa rehetrarehetra hatramin'ny hira-pirenena. Anjaranao no makafaka ny hira-pirenena malagasy fa ny hira-pirenena frantsay de efa mazava be reny malala sy ny sisa rehetra, ny publicité, ny tsodrano, jojoby ainsi de suite, ny culte any am-piangonana. Mila vavaka ny firenena, mila asinao ny vahoaka malagasy ny réveil miandry asinao mila olona Jesosy Kristy hitondra ny fahatsarana sy ilaza ny fahamarinana fa tsy maintsy toriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ity zay vao tonga ny farany. Misy fazy anankiroa izay de zao fazy iainantsika zao mialohan'ny enlèvement ary ny fazy faharoa dia ao anatin'ny grande tribulation de ro 144 000 manana ny tombo-kase amin'ny handriny resaka fampianarana tsy misy klema avy amin'Andriamanitra mihitsy hombany ny hery sy ny fanahy. Izy ireo no mitory manera-tany satria amin'ny fiasan'Andriamanitra tsy takatra ny saintsika de izy ireo na de hoe 144 000 fotsiny ary izy ireo de izy ireo no milaza ny famarinan'ny filazantsara ao anatin'ny antsoina hoe grande tribulation mampita ny filazantsara zay ilay tapany faharoa ny resahako teo tsy manina resantsika amin'ny fotoana mamety azy indray zay ireo no mampita ny filazantsara. Raha nandray an'izao afatra zao ianao de mino fa mino fa misy zavatra voarainao tao anatin'ny zavatra zay nampitaitsika mikasika ny message subliminal. Voninahitra ho an'Andriamanitra retsy toa mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany namana ny aino ny zara ihany koa mahafinaritra zay le tena tanjona hoe tsy za rery no miteny fa isika ihany koa miteny ao anatin'ny mivantana isorana manokana sœur Sara namana akaika mpiara-miazakazaka ao Jesosy Kristy sy namana rehetra tononona amintsika rehetra ny fiadanana sy ny anareo anonyme ihany koa izay tao ambadika rehetrarehetra tao tononona amintsika rehetra ny fiadanana tainy Jesosy Kristy mamirapiratra eo voninahiny daholo. Misaotranao zany masina tsy to ny amin'ny zavatra voazaranay sy noraisinay teto indray de ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao foana no manampy anay amin'ny tokony ho fatakaranay manoloana ny efipetsin'ny satana ao anatin'ny message subliminal na ny ivelany zavatra subliminal ihany koa fa mivantana zay aseho an'ny satana hoentiny mandrapiraby anay. Mazava ny fampianaranao mila endry tsara izay ary mila malina endre tahaka ny menarana ho ianao mora tahaka ny voromailala ary mila mitandrina foana izay satria ny devoly fahavalonay de mierina tahaka ny liona mitady zay rapany isan'andro. Ka mila manana bagage zay ny teninao raitsy to mila manana bagage zay esprit de discernement, mila manana bagage zay l'esprit saint roaka, mila manana bagage zay miara-dalana aminao mihitsy Jesosy Kristy. Izany nefa ny zavatra banga eo aminay Jesosy ka izany no angatahanay am'izao ora sy fotoana zao miaraka amin'ny teninao zay nozarainay teto ampio foana tompo ny sakafo anay, ampio foana izay fatsapana izay hoe nona izay mangetaeta famarinana mba ho vonjena. De matsiary manokana ny firenenay ireo innocence be da be eo apelatanan'ny ambody mitafody zanak'ondry mise déguisé bishop, mise déguisé évangéliste, mise déguisé apôtre, mise déguisé mpaminany prophète, mise déguisé mpanao politique mpitondra firenena, mise déguisé varitsinjo tosika famena, mise déguisé président na assemblée, mise déguisé roi na salegy, mise déguisé esprit be da be. Matsiaro manokana ny vahoaka malagasy zay innocente zay tompo tahio